Zay amin'ny vaovaony toetry ny andro iny fa hoarantsika manaraka kosa ireo tapatapa vaovao izay nangony mpanao gazetitsika teto amin'ny Matv tamin'ity androany ity. Rakoto Mahonjy Larena Richard, fantatra amin'ny anarana hoe Rabokona, sy Rary Manantsoa Ravaka Vadiny dia voarohirohy amin'ny resaka fankana-keriny. Izay indrindra no antony namoahany fitsarana etsy Anosy, miavidy recherche, miapanga azy ireo. Raha ny fantatra dia teny Ambohimanata no adresy farany nipetrahany izy ireo. Koa miantsony fiara miasa ny tsirairay ny polisy misana ny ady Eloka Bevava ny amin'ny fikarohana azy ireto mpivady reto. Efa nisokatra raha teo ny fanadihadiana lalina momba ny raharaha. Nitrangana lozam-pifamoivoizana tamin'ny alalam-pirenena faharoa tao Ambohidaboinary, distrikany Toamasina ny alahadimy Jona tolakandro. Tsy nahitana vono olona tamin'izany fa ilay fiarabe ny Pape Cantonera no nahitana fahasimbana. Nilaza ireo mpamily fiarabe nampiasa lalam-pirenena faharoa iny fa betsaka ny tsy fifanajana amin'ny samy mpamily ka izao nitera-doza lava izao. Voalazan'ny mpamily moa fa vao fanotelo ny aka entana ao Toamasina ity fiarabe entiny ity no izao niaran-doza izao. Mahabo, mpianatra 7 nangalatra tablety miisa 230 ny liseny nianarany. Mpianatra 7 avy ao amin'ny liseo Mahabo no saron'ny mpitandro filaminana tany Antoerana. Araka ny loharanom-baovao dia nangalarin'izy fitolahy ireto ny tablety miisa 230 izay amin'ny liseo ianaran'izy ireo ihany. Ny faha-7 ny volana May teo no nanaovan'ireto mpianatra ireto izany asa ratsiny izany. Amin'izao dia vatavaverina amin'ny sekoly ny 40 amin'ireto tablety miisa 230 nangalarin'izy ireo raha toa ka mbola karohana ny enina ambiny. Raha tsy ahivina dia tablety izay nozarain'ny ministra ny fanabeazana mba ahafahana mampandroso ny sehatry ny fanabeazana ireto nangalarin'ireto mpianatra ireto. Telo andro taorian'ny fangalan-keriny ireto karana no namitsoran'ireo jolain'ireo farany ny asabotsy lasa teo izany. Tsy ahivina fa ny herisetra ny anjady tamin'ireto teratany vahiny dia teny Ivato raha avy ny sakafo tao amina pizzeria iray. Raha ny vaovao voaray dia teny amin'ny lalam-pirenena faha-4 no notazon'ireo mpanao asa ratsy ireo karana ary fantatra fa Jolay 5 Sarotava sy ny Rongobasy no nanao ny hetsika ka vola tsy voafaritra mazava no nataon'ny fianakaviana Hotakalonena. Araka ny fantatra mantsy dia zanak'olo mpirahalahy ireo nalaina an-keriny ka ny fandoavana izany vola izany dia tsy nampandrenesana mpitandro filaminana.